dia mibavakantsika ry havako amin'ity andro lehibe izay maningana maneran-tany a dia ny andro ny valomarsa izay ankalazana tokoa izany atao hoe andro ny vehivavy ilay vehivavy izay nataon'Andriamanitra ho andro ny fahamarinana tokoa hita amin'izao tontolo izao. Hivavaka isika manome voninahitra anao zay n'Andriamanitra raha izy zanaka fanamasinao fa ianao no mitanany ainay, ianao no tompony alianay rehetra ary dia misaotra anao ny amin'ity daty malaza valomarsa izay ankalazana anao Andriamanitra no ny vehivavy maneran-tany etsehinao hijoro vavolombelonao anambara fa velona ianao Andriamanitra ary manaiky ho tompona andraikitra lehibe eo anivo mifanarina pirenena sy mifanarina mpiainany tsirairay avy ho voninahitry ny anaranao dia taio zao fotoana izao tompo mba hifampaherezanay na lavitra na akaika mba hitanay fity aminao Andriamanitra afantaranay ny tokony atao fa ianao ny mpanolotsainanay ianao Andriamanitra velona mihitsy no manoranay ny tokony ataonay rehetra dia amin'ny anaranao Kristy Andriamanitra velona nangatahana sy anaovana izany tolombavaka izany. Amen. Sotran'Andriamanitra tsika no ty fotoana manokana ity andro manokana miarahaba ny vehivavy rehetra na aiza ianao na aiza natao ny tompo manokana aheno izao fandaharana izao a misy afatra mikeza be omen'Andriamanitra anao anio dia misaotra ny tompontsika afaka hitondra ny afatra ho antsika eto neny volana dia angamba tonga dia hoeto neny inona ny afatra ho an'ny vehivavy rehetra amin'ity valomarsa ity. Dia voalohany indrindra aloha dia miarahaba antsika vehivavy rehetra izay mahatsiaro ny tenany fa tena vehivavy marina no arian'Andriamanitra ho vehivavy natioraly ianao a ary mety efa manana tokantrano, mety efa manana ankohonana fa koa manomana koa tokantrano na aiza misy ianao na aiza misy ianao maneran-tany a arabaina manokana ianao a fa vehivavy mendrika tokoa eto amin'ity tany fandalovana ity. Ny fampaherezantsika ry havako dia ny tantarany DEBORA zany DEBORA zany a omby tsara toko faefatra dia mahavariana zany tantara zany fiteniko fotsiny zany tantarany vehivavy zany. Zany vehivavy zany a dia nasanatr'Andriamanitra sady mpaminany a no azo lazaina mpitaritafika kanefa koa mpitsara telo zany ny andraikiny amin'ny teny frantsay zany natao hoe triple fonction tahaka ny Jesosy Kristy koa lay azo lazaina fa sady mpaminany mpisorona ary indrindraindrindra tena mpanjaka fa reto karazana andraikitra telo lehibe izay napetrak'Andriamanitra tamin'ny DEBORA reto a dia nafahany tokoa mitondra ny afatr'Andriamanitra aloha mampaminany azy eo anivony sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny andron'ny DEBORA dia zao ny zavatra mitsanga hoe ary Jehova nivarotra nivarotra ny zanak'Israely teo an-tany Jabina mpanjaka ny Kanana ary nanjaka tany Ezora ary Sisera izay nonona tany Arezo tany Jentilisa no komando miaramila dia nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely fananana kalesy visy 700 Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona mafy be zany a eritrereto tsara hoe misy fampahoriana ngeza be mamparary ary ny rem-pianakaviana no tena azo lazaina fa hianjadiny zany fahoriana zany manoloana ny hoan'ny ankizy ny sakafony rehetrarehetra ary zay mety hiafiagina ny eo tokantranao kanefa ao anatin'izany a tsy nangina Andriamanitra rehefa nitarena koa ny vehivavy a ary dia nametraka teo ambavany DEBORA ny amin'izay mety tokony vahaolana ary dia zany koa ry havany tamin'ny andro zany tamin'izany tamin'izao fotoana izao tady DEBORA vaovao Andriamanitra mety ho za io mety ianao mety sika rehetra mitambatra sika vehivavy rehetra andeha ho vehivavy DEBORA sady manaiky ny tenin'Andriamanitra no vonina koa hitaritafika kanefa koa voninay tsara ampahendrena lehibe satria mila tsika rehetra tokoa tena manaiky ho mpapiavana ampiavanina amin'Andriamanitra aloha ny olona ary tsy vitan'izany ihany a fa tena azo lazaina fa alamina daholo ny zavatra rehetra tena tsika mihitsy no mpanolotsaina ary zany tena vehivavy ny vehivavy mpanolotsaina gendry rehefa ny vehivavy no tena manana ny fanahan'Andriamanitra dia mahay manolotsaina na ny vady andefimandriny na ny manodidina azy rehetra ary indrindra na dia ny zanany azy mila tolotsaina avy amin'ny vehivavy sy ny fiaraha-monina ray manontolo mihitsy ary tsy vitan'izay koa mahay manindrindra. Eny a
te anontany kely ary aho hoe mila debora tsika atao Madagasikara, mila debora malagasy, malohana ny ady sy ny zavatra maro be. Tena hoe zany mihitsy zany zao no atrehantsika eto Madagasikara. Ahoana marina, inona le andrasana amin'ny Debora izay vehivavy rehetra ka mihaino izao afatra izao? Ny zava-dehibe aloha vehivavy mihaino ny feon'Andriamanitra. Tena ohatran'ny marifahiny ilay mihaino ny feon'Andriamanitra ary nakatony fizay lazain'Andriamanitra, satria avy amin'Andriamanitra daholo ny toro-tsaina sy ny toro-lalana ary ny toro-marika rehetra entina andaminana ny fiainany zanak'olombelona. Ka ilay vehivavy izay nantsoin'Andriamanitra dia tsy maintsy mihaino any feon'Andriamanitra io aloha, ary mba hahatonga ny feon'Andriamanitra io tafapakany anatiny, ary rehefa tafapakany anatiny io ainy zaraina eo amin'ny mpiarabelona aminy, manomboka eo amin'ny ankohonany akaiky kely eo, mipakatra any amin'ny fianakaviana, mipakatra any amin'ny fiaraha-monina sy ny firenena sy manerany tany mihitsy ary zay aloha ny zava-dehibe indrindra. Ahoana tokoa moa no ahafahana milaza ny afatr'Andriamanitra raha tsy efa tena voarain'ny vehivavy aloha ilay tenin'Andriamanitra? Ary zay ny tena zava-dehibe, vehivavy vita fihavanana amin'Andriamanitra, nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, babon'ny Kristy tanteraka, efa nibebaka ary samy nifona ho an'ny tenany, na nifona ho an'ny ankohonany koa, ary mahay mamela ny rehetra manodidina azy tamin'izay tsy fahatanterahana rehetra. Zay ny resaka Debora mpaminany. Debora tena mpitartafika, miditra tsehatra indray zany zao. Le Debora mpitartafika dia tena azo lazaina fa ngeza be izy io, satria Debora tamin'izany fotoana izany dia rehefa nahazo ny afatr'Andriamanitra dia zao mihitsy le teny manao hoe moa tsy fanandidy va Jehovahandriamanitra n'Israely na ianao hoe mandehana ka makanesa ny tendrombohitra tabary, tondra ray alina amin'ny taranaky Nafitaly sy Zebolona hiaraka aminao eo amin'ny andininy fahetiny zany amin'ny tsara toko faefatra, dia hoentiko eo aminao eo amoron'ny olon-kisony sy sera komande miaramila ny jabina mba mikalesiny sy ny vahoakany marobe dia hanolotra azy eo an-tananao. Ary hoy baraka taminy, raha andeha hiaraka amiko ianao dia andeha, fa raha tsy andeha hiaraka amiko kosa ianao dia tsy andeha. Ary io koa izy hoe andeha hiaraka aminao ihany aho kanefa tsy ho voninahitra ao zao alehanao zao, satria ho tanam-behivavy no hivarotan'i Jehova any Sisera. Dia niaingo Debora ka nandeha niaraka tamin'ny baraka akany Kadesy. Io izy mitartafika. Ary zany zavatra lehibe mihitsy hoe mampitartafika azy, sahiatrika tena hiditra ilatsaka tsehatra manoloana ny ady mihitsy. Izy mazamazava tsara ny fitondrany ny afatra, vonina koa izy hitartafika, ary izy moa efa mpitsara teo amin'ny Israely, izy nanapaka tamin'izany fotoana izany izy mihitsy zany no mijery ny fomba fandaminana ny toe-javatra rehetra. Tena hoe mpanolo-tsaina endry zany ilaina amin'ny vehivavy koa raha tia afatra avy amin'ny Debora ty no raisintsika. Ahoana le ahafahan'ny vehivavy tena miara-miaina amin'ny fanahy masina? Ahoana zany le mampahatonga ny vehivavy ho feno ny fanahy masina, ahatonga an'izany ho vitan'ny vehivavy? Ny zava-dehibe indrindra io teny fanetretena, izay tena rena ngeza be. Tadidio tsara ny fanetretena ny tena rena, miteza vehivavy mahay manetretena mangataka ny fahendren'Andriamanitra. Ary io tena angatahana andro aman'alina mihitsy, araka ny teny bokin'ny Jakoba toko voalohany andininy fadimy manao hoe raha misy tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'ny tompo izay manome malalaka sady tsy mandatsy. Dia io fahendrena io no ahafahanao mahatsiaro tokoa men'Andriamanitra saina ianao. Mazava be manko ny teny mpanao salamo 2:3 hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalakalianao, hitsinjo anao ny maso ka hanolo-tsaina anao. Dia izay tolo-tsain'Andriamanitra izay tena miavaka mihitsy, indrindra eo amin'ny soratra masina izay vakeny isan'andro eo anivony izay rehetra karazana fivavahana, tsy maintsy miaraka ny soratra masina ny fivavahana ny fanan'Andriamanitra ananan'ilay vehivavy ny tolo-tsain'Andriamanitra. Izany hoe vehivavy tsy misaraka amin'Andriamanitra mihitsy no manana an'izay tolo-tsain'Andriamanitra izay ahafahany mahita ny fahazavana amin'ny lalaka le rehetra.
Tena matsiro neny, matsiro zany afatra zany a fa te angataka amineny a inona ny antso ary mitady Debora Andriamanitra, Debora Malagasy. De raha nahemo zao afatra zao ianao a inona le antso, inona le zavatra antso tena hoe fiovana. Raha anovintsika de mila manomboka amintsika vehivavy aloha ny isika mihitsy aloha miova raha anova isika. Inona ny antso neny? Ny antso zay tena toko retany rendahatra mihitsy rendanitra mihitsy de zao hoe tady olona aloha Andriamanitra, vehivavy samijoro manaiky an'Andriamanitra tsy menatra fa olon'Andriamanitra ary manana an'Andriamanitra velona tompony tantara. Andriamanitra mahafaty sy mahavelona, Andriamanitra maratra sy mahasitrany eo tanan'Andriamanitra daolintsika rehetra. Noho izany vehivavy vonona hiara-dalana amin'Andriamanitra, tsy mandeha rery, tsy mahatoky tena, tsy mahatoky olona, ary indrindra tsy mahatoky ny zava-misy fa mahatoky an'Andriamanitra lehibe ary mangataka tokoa ny fanahin'Andriamanitra an'olon-tsaina isan'andro isan'andro ary dia okare tary amin'ny fanahin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao rehetra, amin'izay rehetra ijoroana manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia ho hitanao zany hoe Andriamanitra no mitady-dalana anao ary dia ho tsapanao mihitsy hoe napetraka Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao a ampiavana ny olona amin'Andriamanitra aloha. Ny faharoa mpanolotsaina ary ny fahatelo a andrindra ny zava-misy rehetra ka zay rehetra hitany masonao ary ndrano aloha manomboka ao tokantranonao pakany amin'ny fianakaviana ary ndrano aloha ary indra aloha ataovy milamina tsara aloha. Tadidina tsara tamin'ilay nanaovan'i Jesosy an'ilay fahagagana tamin'ny fidimy sazan-drandro alamina aloha ny olona. Dia ohatr'izany mila vehivavy samandamina ny olona tahaka nandamina ny Maria ny mpianany teo alohan'ilay fanambadiana taokana nalamin'ny mpianatra ary dia ny mpianatra koa nanaiky alamin'i Jesosy. Dia zay fandaminana izay ry avako a no zava-dehibe indrindra manomboka amin'ny teom-ponao, toe-tsainao, teom-panahinao. Raha vao tsy milamina io a tsisy ninina azo atao. Dia mino a fahita Debora tena mihoatra azy Andriamanitra raha aminona zao toe zavatsarotra zay mampahory ny zanak'olombelona zao a raha tena mihaino ny feon'Andriamanitra tsika ka makatoa ary indrindra tsy mamihana zay rehetra renao a fampitao amin'ny manodidina zany. Dia samy mahery mino afa ny tompomba atsika raha tena miara-dalana amintsika. Eny are ndao hivalakitsika Jesosy a tena faly izay malagasy a fa omenao afatra mafonja ary ny vehivavy tsirairay avy zay mankalaza zao valomarsy zao Andriamanitra ka maheno zao afatra ao zao dia tena hijoro ho Debora malagasy, tena hoe hitondra ny afatra ao Andriamanitra, ho mpanolotsaina, ho sahy hiatrika ady ary tena handamina tompo satria feno fanahinao Andriamanitra. Ka na inona mety endrika ady atrehan'ny vehivavy. Zavatra miseho maro be eo amin'ny fiaraha-monina, eo amin'ny firenena, na inona andraikitra sehatra nomenao ny vehivavy rehetra izay miaino zao afatra manokanao zao amin'ity an'io ty. Tompo, ny teninao fa aoka izay tsy manana fahendrena angataka an'izany fa ame maimaim-poana ianao, omenao maimaim-poana ny fanahinao hitari-dalana ny vehivavy rehetra ka tena hahatonga ny vehivavy tsirairay avy tompo eto Madagasikara tena hitondra fihavaozana manomboka ao amin'ny tokantranony, eo amin'izay asa mandraraha ataony, amin'ny zavatra rehetra izay mission nametrahanao azy dia hiseho eto ny voninahitra ao Andriamanitra ka tena ho tanteraka eto amin'ny firenenay fa Madagasikara anao Jesosy Kristy. Fa misy vehivavy maro be eto ingainao hitondra fiainana ary tena fiainana be dia be manomboka eo amin'ny tokantrano, fiaraha-monina, ny fiangonanao, ny firenena mihitsy tompo satria anao ny zavatra rehetra, anao ny fahefana rehetra matoky anao zay. Misaotra indrindra tompo noho ny afatra menao mpanomponao a dia tahio ny tsirairay avy izay miaino tena hitsofoka ao anatin'ny foniny fiainana izany afatra izany a ka tena ho vehivavy
hitondra avo ny anaranao Andriamanitra, hanandratra ny atsaranao Andriamanitra ny vehivavy malagasy. Misaotra Tompo amin'ny anaranao ny anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mankasitraka neny. Misaotra Tompo, misaotra antsika rehetra nanjoy ny fandarana.